Faly miarabanao a amin'ity sabotsy faha-efatra ny volana janoary ity a. Ny rapsodiny famarinana an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe ny haben'ny fitiavany. Ny teny fanokafana dia nalaina tao amin'ny jaona toko 5:10 andiny 7:10 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Ny soratra masina fanokafana dia mampatsiahy ny tenin'ny fanahy tamin'ny alalan'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Romana toko 5:15 manao hoe: fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Eritrereto izany haben'ny fitiavany, nomeloina teo amin'ny toerantsika izy. Tsy mahagaga raha hoy ny Baiboly hoe: ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Romana toko 8:1. Ny teny hoe fanamelohana dia midika ihany koa hoe fitsarana. Notsarainy Jesosy Kristy teo amin'ny toerantsika. Hoy ny Korintiana 2 toko 5:7 amin'ny dika teny NIV: Andriamanitra no nampihavana izao tontolo izao taminy tao amin'ny Kristy ka tsy nanisany fahotanin'ny olona. Voamarika ao ve izany? Tsy manisany fahotanin'ny olona Andriamanitra, satria nataony tao amin'ny Kristy Jesosy ny fahotany. Lasa mpitondra hoditra Jesosy. Ny Petera voalohany toko 2 andiny 4:20 dia manazava bebe kokoa izany. Izao ny voalaza ao: ary izy nitondra ny fahotantsika tao amin'ny tenany teo ambonin'ny hazo, mba ho faty ny amin'ny ota isika, fa ho velona ny amin'ny fahamarinana. Izany no antony rehefa mivavaka ho an'ny mpanota isika dia mivavaka mba haneken'izy ireo ilay fanambarana nomen'Andriamanitra, dia Kristy nitondra ny fahotany ka tsy mila miaina ao anatin'ny fahotana intsony izy. Alleloia. Hoy ihany koa ny Korintiana 2 toko 5 andiny 4:20: fa ny fitiavan'i Kristy no manery anay, satria izao no hevitray: maty ny anankiray hamonjy ny olona rehetra, ka dia maty koa izy rehetra. Tena ara-dalàna sy mitombina tokoa izany. Maty ho an'ny rehetra izy, noho izany maty ny olona rehetra. Hoy ny andiny 5:20 hoe: ary maty hamonjy ny olona rehetra izy, mba tsy ho vela ho an'ny tenany intsony izay velona, fa ho an'izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy. Aoka tsy ho vela ho an'ny tenanao ianao, fa ho azy. Izany ny takalony, ara-drariny, vokatry ny haben'ny fitiavany. Alleloia. Asaiko manokana ianao amerina an'izao vavaka izao amin'ny fonao rehetra. Ray malalo, misaotra anao noho ny sorona sarobidy nataon'i Jesosy Kristy, izay mitondra ny fahotako ary notsaraina teo amin'ny toerako. Faly fa tsy voaheliko intsony, fa efa nohamarinina noho ny sorona nataony ho ahy. Misaotra anao nampihavana taminao sy nanome ny fanompoana fampihavanana. Izary izany fahamarinana be voninahitra izany amin'ny hafa, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho anao tompoko dia mamerina indray ny fiarabana ho anao tratry ny taona 520 sy 20. Lelan'Andriamanitra dia milaza hoe ity taona ity dia taonanao. Noho izany tsy misy fahavalo, tsy misy asan'ny Satana, tsy misy planin'ny devoly ka afaka atateraka ny fikasany eo amin'ny fiainanao izany. Fa anao ty taona 2025 ity koa dia mahomby azy amin'izay rehetra ataonao amin'ny anaran'i Jesosy.